Mampiditra jiro mpisandoka nidoboka ampoja tany Antseva Antsirabe no nahatratrarana ireto olona roa mpisandoka milaza ho matafiditra jiro ireto. 3 hetsy ariary no vola alainy amin'ireo olona ary mampanantena ireto farany fa iray volana ihany dia tafiditra ny jiro. Tokantrano 50 no voasandoka tamin'izany. Natao ny velam-pandrika ka tratra ambodiondry ireo mpisandoka ary natolotra ny fampanoavana ny andro omaly. Ny iray dia nidoboka amponja Vonjimaika raha toa ka nahazo fahafahana Vonjimaika kosa ny iray. Hilazalaza ny zavatra hafa ankoatran'izay moa isika ato anatin'ity video ity fa milohany izany zava-drehetra izany dia efa fantatranareo, entanina ianareo mba hiabone, entanina ihany koa mba hanao zay amin'ny video, indrindra entanina ihany koa hametraka ny komantera. Ndeha aloha idirantsika vetivety izany fanaovana abonnement izany, mialohany hirsoantsika amin'ny resaka zay ataontsika. Ndao ary tompoko lahy, ndao ary tompoko vavy, abone vetivety ary ny chaîne antsika. Ny vaovao mikasika ny baolina kitra malagasy moa dia tsara ho fantatra fa $9 no azon'ny Barea raha toa ka mandresy any Kenya izy reo. Ilay prize money $4 efa antanana taoriana tafiakatra ny Barea ary ho lasa $9 raha toa ka mivoaka mpandresy amin'ny quart de finale izay hionana amin'ny Kenya ny andron'ny zoma ho avy izao. $10 izany no iadivan'ny roa tonta mandritra ny io lalao ho avy io. Raha tsy ahivina dia nisy fiakarana 570 isanjato mitahy ny taona 320 ny prize money tranona ho an'ny tompon-daka izay tonga $3.5 Ny fitambarany kosa dia nahitana fiakarana 230 isanjato mitotaly $4.4 Rehefa avy nilazalaza sy niresadresaka ny mikasika an'iny baolina kitra malagasy iny moa isika dia ndeha arisika hivadika kely eny amin'iny faritra atsibotsibon'ny Madagasikara iny. Raha ny fantatra moa dia 9 ny Antandroy mitsoaka ny faritra. Tato anatin'ny 10 taona dia Antandroy miisa 9 no mandao androtany razany noho ny antony maro. Ao moa ny hanoanana, ao ihany koa ny tsy fisian-drano, ao ny tsy fahafahana mambolika mahatonga izy ireo mitsoaka ny tany razany. Io tatitra io moa dia tatitry ny sampandrara ny firenena mikambana momba ny fifindramonina misahana any Madagasikara. Ny faritra avaritra andrefana toa any Ankarafantsika no tena andehanan'izy ireo raha ny tatitra. Tato anatin'ny 10 taona moa io dia io ny antotanisa izay navoaka ny sampandrara ny firenena mikambana momba ny fifindramonina misahana any Madagasikara. Anisan'ny tsara ho fantatra moa izany ny hoe 9 ny Antandroy mitsoaka ny faritra. Koa satria voalazantsika ihany koa ny mikasika an'ireny Antandroy avy any Androy iny, ndeha arisika hilaza kely na hafaliana izay nambarany filohan'ny Repoblika ny tao anatin'ny pejiny. Toy izao moa ny fanambarana izay nambarany ho an'ny vahoaka malagasy. Ilay nofinofy sy vinavina tao an-tsaintsika no hita masy azo tsapain-tanana ary azo tiavina ankehitriny. Nosokafantsika ny ampahany amin'ny lalambe migodana ara Antananarivo Toamasina ary efa azo ampiasain'ny rehetra ny lalana izay miainga eo amin'ny Bekao Ambodifasina ka hatrany Ambohimanga. Minitra vitsy dia vita na halavirana ora iray sasany mahery teo aloha. Niaradia ny santatra ny lalana vaovao moa tamin'ny androny nanokafana azy ireo vahiny manankaja izay raisin'ny Madagasikara anatin'ny fiainana an-tampony Sadaiky ka nahitana ny mpanjakany Eswatini, nahitana ny filohan'ny Repoblikan'ny Zimbabwe ary nahitana ihany koa Andriamatoa Samuel ilay Prime-Ministra. Tsy latsa-danja amin'izany ihany koa ny sekretera mpanatanteraky ny Sadaika Andriamatoa Elias Magozy. Napetraka tsika hoy ny filoham-pirenena ny fanamby ary ho tratrantsika ny tanjona. Na iza mitsikera, na iza hanakana dia tsahaky vetsika izany, tsy mijanona ny autoroute AR1 raha tsy mipaka any Toamasina. Iny moa anisany hafatrafatra izay nataon'ny filohan'ny Repoblika Andriamatoa Andry Rajoelina ny tao anatin'ny pejiny ny milaza mikasika ny autoroute. Rehefa voalazantsika ihany koa ny afatra izay nambaran'ny filohan'ny Repoblika iny, ndeha arisika hilaza kely ny mikasika an'ity mpanao gazety ity. Mpanao gazety Gaël Bourgia moa dia nilaza ho nisy nandrahona raha araka ny ranty izay navokany. Manoloana izany ranty izany moa dia nitondra fanazavana ny ministeran'ny toe-karena sy ny fitantanam-bola. Tsy piasan'ny ministera ilay nandrahona any Gaël Bourgia hoy ny valankafatra izy ireo. Namaly ny resaka miparitaka fa misy lehibe na sampandrara ao aminy nandrahona ny mpanao gazety Gaël Bourgia ny ministeran'ny toe-karena
fiakarena sy ny fitatanam-bola. Rehefa nanao fanamariana izahay ho iny maify dia tsy mpiasa ato velively io Andriamatoa Philippe Rajaonarivelo io sy tompon'andraikitra amin'ny teny sy ny fihetsika ataon'ny ministera araka ny fanambarana navokany izy ireo ora vitsy taorian'ny ranty izay nataony Gaël Bourgia mikasika an'ity fandrahonana ity. Fa i Andriamatoa solombavambahoaka Gasikara Fensoa kosa dia nandefa hafatra ny amin'ny synode lehibe FJKM aza midy ny fiangonantsika ho solombavambahoaka Gasikara Fensoa. Nilaza ihany koa ity Andriamatoa Gasikara Fensoa ity ny hoe araka ny vavoananako izy dia tandindindoza ny fiangonana FJKM. Amin'ny mampino FJKM azy dia niantso ireo mpandray anjara amin'ny synode lehibe mba hahay vidy ka tsy hijery olon-tokana sy manambola ary mpanaratsy olona ny tenany. Izay hitondra eo kosa hoe Gasikara Fensoa dia tokony hitandro ny marina ary hanomana sahady amin'ny fiatrerany fa 80 taonany FJKM. Hiverenako mafy ity resaka ity hoe Gasikara raha mbola misy ny fikasan-dratsy ho an'ny fiangonana io. Pista fotsiny no omeko aloha izao hoe izy ho fanajana ny fitsipika sy ny fotodalana. Fa ny any fianaran-tsoa kosa dia mampitarena ny mpanjifa ny fomba fiasany eo anivon'ny Jirama. Efa 2 andro zay no toy izao ny fijaliany ireo olona mankaho amin'ny Jirama manefa ny vidin-jiro. Ao koa ireo zay efa nandoa an'izany tamin'ny alalan'ny mobile money nefa dia mbola tonga tany an-tranon'izy ireo ihany ny mpiasan'ny Jirama manapaka jiro ka mampitarena ny mpanjifa izany zavatra izany. Ny teo anivon'ny io orinasa io izay nilaza fa misy olana ny fandoavana ho fanjiro amin'ny alalan'ny mobile money amin'izao fotoana izao. Maro amin'ireo milahatra eo ihany koa no mitarena noho ny fanoloana ireo kontera ho lasa kontera a crédit. Efa tapitra ny fahana nefa mbola tsy afaka manome fahana vaovaony eo anivon'ny Jirama noho ny tsy fahatongavany ireo boky izay misy ny fandanian'ny mpanjifa ka mbola tsy voavahan'ny olana hatramin'izao. Manoloana izany zavatra izany moa dia manao antsoavy araka izany ireo mpanjifa any antoerana ny amin'ny tokony hitadiavam-ba olana manoloana ny zava-misy fa tena mitarena izy ireo. Ity anankiray ity kosa dia resaka baolina kitra sy ny ranomaso. Izy ity moa dia tsy resaka fandrahonana ka nampitomany fa resaka faharesena dia nampitomany ary nandatsa-dranomaso. Nitomany moa i Neymar ilay mpilalao baolina kitra malaza satria resy 4 ny ekipany. Ranomaso no nameno ny tavan'ny Neymar rehefa tapitra ny lalao izay nionan'ny Santos FC sy ireo izay nifanandrina taminy. Faharesena 4 no azon'izy ireo nandritra ny andro fa 7 ny Serie A Breziliana. Nisorony kluba amin'ny toerany taorian'ny io lalao io ny mpanazatra Kleber Xavi ary ny mpanampy azo no hitondra vonjimaika ny kluba. Zay ihany koa no namarana ny videontsika koa dia mankasitraka anareo na vitana hainao hatramin'ny farany ary mbola manentana anareo foana ny mbola hanaraka ny video manaraka izay alatsaka iaty misesisesy. Zay fa tsy halavanay resaka ametra veloma izahay veloma vetivety fa tsy hoe akory veloma mandrakizay amin'ny manaraka indray no manao ny misimisy veloma ary tompoko lahy veloma tompoko vavy.